ao amin'ny asan'ny apôstôly ry havana toko fa raika ambyroapolo asan'ny apôstôly toko fa raika ambyroapolo no iangatsika. Ao anatin'ny volana andiniantsika ny loha hevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana mino. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana mino. Alahady 5 androandro avy anandiniantsika an'izany. Misaotra ny tompony mbola azoantsika mandinika an'izany efa natao te tombenombeny fanamariana hoe rehefa misy loha hevitra tian'ny tompo hoe omena lanja manokana dia mena Alahady 5 fiangonana andiniana zany ary zavatra tsy mandeha ho azy zany hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany eo ambavy zany mora kely ry havana. Fa firy amintsika ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ary tian'ny tompo isika zany mbola anomezany antsika an'izao teny zao amin'izao maraina zao. Rehefa miteny ny soratra masina hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ny atao hoe mino ry havana dia faran'izay tsotra. Ny atao hoe mino dia olona vita batisa ary miray latabatra amin'ny tompo, mpandray ny fanasan'ny tompo. Zany natao hoe mino. Inoko fa ny akamaroantsika dia azo faharitana hoe mino. Dia misy missionnaire LMS zay ry havana, Fjkm ny anarany. Nanao toriteny izy tamin'ny taona 1916 ary ao amin'ny toriteny io manazava momba ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izy. Miresaka asianao mpandray ny fanasan'ny tompo izy. Dia milaza mazava izy hoe tsarovy ary sainy mandrakariva fa ianao zay mpandray ny fanasan'ny tompo io dia mifamatidra amin'ny Jesoa. Zay le afatra an'io faran'izay tsotra tsarovy ry havanao fa fatidrà any Jesoa ianao. Fatidrà any Jesoa ianao. Fatidrà any Jesoa ianao. Fatantsika malagasy tsara ny atao hoe fatidrà. Rehefa mijery ny rakobolana dia hoe fomba atao amin'ny alalan'ny fatitra. Le fatitra moa zany karazana incision zay moa hoe fatidrà. Fomba atao amin'ny alalan'ny fatitra dia ifampihinana ny olona roa mba ho mari-pisakaizana mafy, ho mari-pihavanana mafy ary mari-pisakaizana tsy azo ivadiana. Fa raha ivadiana dia miteraka ozina. Zany ry havanao vaovao mahafaly ambara amintsika amin'izao maraina izao. Tsaro fainao mpandray ny fanasan'ny tompo hoe dia fatidràny Jesoa. Fatidràny Jesoa. Ahoana zany hoe fatidràny Jesoa zany ry havana? Fatidràny Jesoa voalohany dia voalohany indrindra rehefa fantany ny sitrapon'Andriamanitra na inona dia tsy avelany isy olona anakanazy anatanteraka an'izany. Fatidràny Jesoa rehefa fantany ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy misy olona avelany anakanazy anatanteraka izany. Tsotra be zany ry havana, tsotra be zany. Jerentsika ny asan'ny apôstôly toko fa raika ambyroapolo ry havana ny 7:10 sy ny 4:10 vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Fa Paoly namalaka nanao hoe nahoana ianareo no mitomanika mampangorakoraka ny foko fa vonina ho tsy ny hahafatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesoa tompo. Ary noho ny tsy nanaiky izy dia nitsahatra izay ka nanao hoe aoka sitrapon'ny tompo no atao. Aoka ny sitrapon'ny tompo no atao. Eto amin'ity perikopy ity fantatro Paoly tsara amin'ny fotoana io fa ny sitrapon'Andriamanitra mazava ho azy, mazava be ho an'ny Paoly, sitrapony ho an'ny Paoly dia hoe akany Jerosalema izy. Ary dia misy mpaminany eto
mpamantatra ny ho avy mikonfirma zany enongery paule ka rehefa tonga any ianao dia hoe fatorany jiose raha izay dia ho atolony anjentilisy ianao hoe vonina ozy izy paoly vonina ozy izy paoly dia maro ry havana reo namany sakay izay efa tranainy sakay izay efa ela no nitalao tamin'ny paoly aza makany maro reo namany zay fe niarany tory filazantsara taminy fampinana ny mata sy ny masaka taminy teny aza makany ry non ozy izy paoly vonina no any Jerosalema ny ho fatorana ary ny ho fatya ihany koa azy ry fatidrany Jesoa rehefa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra aza vela isy anakana anao hanatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havanao ary paoly eto fatidrany Jesoa ry havana paoly eto manahaka ny Jesoa ry havana Jesoa zay lazainao amin'ilay filazantsara teo hoe nidina any an-danitra nitafy nofo sy ra nampianatra nanao fagagana maro efa zava-dehibe zany nandroaka fanaratsy efa zava-dehibe zany fa ny tena nahatongavany dia niazo fijaliana hatramin'ny farany nanatanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany izy fa tsy hoe nidina avy any an-danitra izy dia efa tonga dia ty tsy efa ampy fe izay ray malalo tsy efa ampy fe izay fa ny nahatongavany dia niazo fijaliana ary dia lazain'ny paoly hoe nanetry tena hatramin'ny fahafatesana izy nanetry tena hatramin'ny fahafatesana ery fatidrany Jesoa enao koa hoe okizay ny kristiana confortable kristiana rehefa Alahady manana andraikitra madinidinika ohatran'izao aty am-piangonana rehefa latsinaika hatramin'ny sabotsy jentilisa fiainana ohatrany manadino an Jesoa ohatrany tsy fatidra ohatrany tsy fatidran Jesoa ry havanao zany ny ananarana antsika amin'izao maraina izao ary zany teny zany tsy azon'ny olona ry havanao tsy azon'ny olona zay tsy tena hoe fatidra an Jesoa ohatra ry Petera nisy fotoana izy nisy fotoana Petera nanambaran Jesosy ny hoe tsy maintsy hafatesany dia sanatra izany fanahy ny devoly ry havanao fanahy ny devoly no nampiteny amin'ny Petera sanatra izany mankanesa ato ivoako ry Satana hoy Jesoa Matteo 9:20 fa Paoly ry havana tsy mba ohatran'izany ary ny fatidrany Jesoa tsy ohatran'ny olona hafa satria ny olona hafa tsy azo ny ampozina fa andray zavatra avy amin'ny tompo izy manaiky ny fahafatesana io andray zavatra avy amin'ny tompo izy manaiky ny fahafatesana io dia ny laviny Paoly hatramin'ny farany fitalaon'ny reo namany ry havanao laviny Paoly zay ny afatra voalohany zay ny fahamarinana voalohany rehefa fantatro fatidrany Jesoa sitrapony Jesoa aza vela izy olona anakananao tsy anatanteraka izany fahamarinana faharoa ry havana dia zao fahamarinana faharoa dia zao raha fantatrao kosa fa misy zavatra tsy tiany Jesoa dia fadio ny manao an'izany na mandrisika anao azy fianakavianao manontolo sakaizanao rehetra ny ankonanao rehefa misy zavatra fantatrao fa tsy tiany Jesoa dia fadio izany na mandrisika anao aza la terre entière zany fisaina ny fatidran Jesoa zany ry havanao zany fisaina fatidran Jesoa rehefa fantany sitrapony tompo ataony tsisy masaka anazy rehefa fantany misy tsy tiany tompo tsy ataony zany niza mandrisika zany fatidran Jesoa zany marina le fitenitsika hoe mamy ny aina kanefa ho an'ny fatidran Jesoa ry havanao dia misy zay mamy no ny aina dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra misy zay mamy no ny aina dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ry havanao alohan'ny fatidran Jesoa
ny ho faty toy izay anda an Jesosy tompony ry havanao, na hivadika ka hampalahelo azy. Rehefa mijerytsika eo amin'ny jerentsika amin'ny baibolitsika eo amin'ny Joba toko 2, maro ny kristianina ohatra ny vadiny Joba ry havanao. Jereo tsara aloha, mora manenjika ny vadiny Joba. Fa araka ny Toriteny tamin'ny farany teo, araka ny fampianaran'ny baiboly, ty vadiny Joba ty, matoa Joba lehilahy marina, matoa Joba tonga amin'izao situation sociale sy professionnelle zao, teo akaikiny teo ny vadiny Ester. Fa misy fotoana ny vadiny Joba, tahaka ny Petera ry havanao, esany fanahy ny devoly. Joba toko 2 7. Aroy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mafoizan'Andriamanitra ianao, dia aoka ho fady. Tsy tiany Joba ny vadika, satria azo lazaina koa izy fatidràn'i Jesoa amin'ny finoana ry havanao. Tsy tiany Joba ny vadika. Fa na dia teo azy ny zavatra nambara momba ny vadiny Joba, azo lazaina hoe kristianina marivo salosana ihany izy. Kristianina napino marivo salosana ihany izy. Ary miseho zany anaty fizahan-toetra miopabana. Mafoy an'Andriamanitra ary mitarika ny vady aman-janaka. Afoy an'Andriamanitra. Teto moa tsisy zanaka atsony satria efa ripaka ny zanany. Inona ny zavatra ny trangeto? Tena kivy tanteraka ny vadiny Joba. Nahitany Joba rakotry ny vairatsy avy any Alahady ka hatrany tapon-dory havanao. Ary tena ratsy mihitsy le aretina, satria le namantela tonga hamangy ampahery azy nahita azy marina fa hoe tazana azy avy any an-davitra. Ngamba déformé ny tarehany Joba, tsy nafantatra izy hoe io Joba ry havanao. Kivy ny vadiny Joba nahita azy ny rakotry ny vairatsy fa talohany io amin'ny Joba toko 1 fantatsika le tantara, efa hoe ripaky ny devoly fananany Joba, aringana ny zanany rehetra. Dia zao indray ty misy resaka vai ty hoe tonga amin'ilay fitentsika tena trop loatra, tena trop loatra. Fa ozy izy Joba fatidràn'i Jesoa tamin'ny vadiny izay teny hoe mafoiza an'Andriamanitra ianao. Tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Ianao anaty fizahan-toetra ankehitriny, sampatra ianao raha fatidrà, satria marina anao ny tenin'ny Joba hoe moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Ary jereo tsara ny fomba ny Satana ry havanao. Jereo tsara ny fombany. Ainy tsara ny manindry eo amin'izay maharary antsika, dia matetika ny vadintsika. Zavatra roa ny fantatry devoly tsara, hoe tsy ho zakany vadiny Joba le ataka faharoa ny devoly, ny ataka voalohany amin'ny Joba voalohany, amin'ny ataka faharoa eto amin'ny Joba faharoa. Tsy ho fantatry ny devoly fa tsy ho zakany vadiny zany. Ary raha tsy zakany vadiny zay faharoa, fantatry ny devoly tsara fa io no aprisika ny Joba. Afoy an'Andriamanitra. Manao tenin'ny adaly ianao, manao tenin'ny adaly ianao. Moa va ny soa ihany no raisintsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Zany ny tenin'ny olona fatidràn'i Jesoa ry havanao. Tsy manina raha adinonao ty Toriteny ty, fa ny zavatra tenenina aminao hatramin'ny farafofona ianao, fatary fa fatidràn'i Jesoa ianao. Ary mampalahelo sy lozanao zay kristianina, ianao zay hoe kristianina, toy misalotra anarana kristianina fotsiny, fa baiko ny fanahy devoly anatin'ny herinandro ry havanao. Zany io hoe
na tianao na tsy tianao rehefa tsy mena tahaka ny fatidràn'i Jesoa anao fanahy ny devoly no mitondra anao milatsinainy ka hatramin'ny sabotsy ry havanao. Meteza ho fatidràn'i Jesoa. Ary meteza iteny tahaka ny Paoly apôstôly aoka ny sitrapon'ny tompo no atao na hitarika fahafatesana azy zany. Na hitarika fahafatesana azy izany. Ary mitodika amintsika lehilahy, tandremo manao ohatra ny Adama, tsy mafeny vaditsika. Efa fantatra zao fa izy mpanao tsy sitrapon'Andriamanitra, zay tsy tian'Andriamanitra, tarika atsika. Mbola tsy samy teny sika ry havanao. Ianao rahalahy, ianao zoky, ianao ray aman-dreny, tsoroa am'izay ho fatidràn'i Jesoa. Tsoroa am'izay ho fatidràn'i Jesoa. Naraikitra aza ny guerre mondiale ohatrano, fa mijoro ianao iny guerre mondiale iny herinandro ihany iny, avy eo miverina am'lohan'ny zavatra rehetra. Zay toe-tsaina nafatitra azy ry havana. Ary zay ny fahamarinana farany amaranana zao toriteny zao. Hita teo amin'ireo martyra voalohany. Tsy lanay mamina mamaky ny tenin'ny pasteur Arabary, fitantaran'ny pasteur Arabary an'ireo martyra reo. Jereo ny atom-panahy, sao de heverinareo fa moro zany io fatidrady iteny aoka atao sitrapon'Andriamanitra na hitarika fahafatesana zany. Nanana atom-panahy reo. Tantarain'ny pasteur ny atom-panahin'ireo martyra reo. Torinany 1er mars 1835 kabary miezinezina tetsy Mamasina nataon'ny mpanjaka mandrara fivavahana kristiana. De ozy izy le mitantara Rabary, ozy izy le martyra anankiray ty mareny zany kabary zany. Na hoinina na ho tetehina toy ny bala zao, tsy hivadika amin'Andriamanitra mihitsy aho. Zany tompon'ity martyra ty. Nandren'le kabary, na misinina. Izy nanatrika tonga any an-trano izy. Ao ny zanany kely. Manatona azy mivady. Lay zanany kely. Sy mitady ho sakambinina. Miampify ny anankiray babena. Teny madama am'le rangahy. De anahoana reto zanatsika reto. Asa tsy namaly le raha lehilahy. Fa nareny resaka izy mivady sika. De hoe anaiky ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana lalana hidirana any an-danitra. De hoy izy le anankiray tam'le zanany. Zahay koa dada sineny anaraka anareo any am'izay alehanareo. Sambatra ianao. Raha zany io tezanao zanakao hoe. So de anao aty am-piangonana na zanakao jentilisa, na zanakao fatidrà fa ianao ndray ny jentilisa. Sambatra ianao raha hoe noho ny fahafatesana de ray paradisa ry havanao. Nisy atom-panahy tao. Fa miverina amin'ny rahasalama zay nyresahana teto ry havanao. Tena hoe tao am'izany hoe toe-panahy ny fatidrà zany. Gadrainy izy valy 10 andro, tantarain'ny pasteur Arabary. Nandritra n'izany valina 10 andro zany de nylevuleveny izy mba hoe hiapanga namana. Hoe lazao daholo izy ampivavaka namanao, nefa tsy azo. Nahajoro tsara izy sady nionina tsara. Nanoratra matetika tamin'ny Madame Jones izy. Nanoratra matetika tamin'ny Madame Jones izy hoe aza manana ihany amiko. Vonina ho faty noho ny fitiavana an Jesoa raha zany ny sitrapon'Andriamanitra. Vonina ny ho faty noho ny fitiavana an Jesoa raha zany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho rasa teo fato amin'ny asan'ny apôstôly raika amby roapolo. Vonina ny ho atolotra ary ny ho faty aza raha zany ho voninahitry ny tompo. Azonao an-tsaina ve? Mba miseranao aneritreritra ao ve raha maty ho an'ny tompo ianao hoe fankalazana voninahiny zany, vonina amin'izany ve ianao ry havanao. Zany ry havana ny toe-poa, zany toe-tsain'ny fatidràn'i Jesoa. Ary zasy ianao zany resahana zany. Noho ny maty rahasalama, misy martyra anankiray zay koa malaza be. Mbola ho avy ny fotoana iresantsika azy avy eo an-Janahary eo.
raha faralahy Andriamazoto sambatra anjanahary martiora manana koraly hoe raha faralahy Andriamazoto inganeka ho tezain'ny pastera amin'izany hoe toepotoepanany martiora Fatidràn'i Jesoa zany reo koraly ao amin'ireo fa maty rahasalama raha faralahy Andriamazoto zay nanatrika ny nandefonana azy no ny alina hoe pastera Rabary ny andro ao anatin'ny atmosferana fanenjehany zao no ny alina hoe pastera Rabary no ny alina ny andro dia niverina tany ambohipotsy indray izy tamin'io nanangona ny taolany rahasalama sisa tsy lany ambo nofonosiny lamba mena ireo ka nalevina tao ampasan-drazana zany ny toepo ry havana toepon'ny Fatidràn'i Jesoa ty raha faralahy Andriamazoto ty heritaona tao renana andefonana ny rahasalama dia mba nyle fonina koa ry havana dia maty ny vokatra zany ny mamany nitondra fahoriana no nandefonana azy antitra tonga verisaina no ny alahelonjana ka maty ny vadika atotoa ary ny vadiny raha faralahy Andriamazoto vady tanora kely nampijaliana mafy saika novonoana aza raha tsy be voka ry havanao zany ny programan'ny tompo hoa soanao ny anaiky ho fatitra ary ny zavatra mampihetsy-po tantarain'ny pastera Rabary ihany koa reo martiora reo alohany aminona azy dia nygadraina tany an-tranony manam-boninahitra na alefa ho andevony manam-boninahitra nygadraina tany ary maro ny olona zay niambina azy ry havanao nahita ny toetrany vonina hiatrika fahafatesana dia nahita ny toetrandreo dia niova fo ka nikambana finoana taminy rehefa mahita anao mpiarabelona aminao mpiara-miasa aminao mpiara-mianatra aminao dia miteny ve izy hoe hoay za koa andeha hiova fo andeha anaraka ny Andriamanitra ranona na ny Andriamanitra ranona ary reo rehetrarehetra reo ry havanao dia nahafantatra fa hoe tena hoe mamino ny aina zany manao sitrapon'Andriamanitra zany na dia hitondrana fahafatesana zany satria ao ambadiky ny fahafatesana dia misy zavatra sarobidy lavitra no zao aintsika ity an-tany zao dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra any paradisany ny hirana sivy menada mbola n'le fonina teny ambohipotsy teny koa hoe raha ho faty zahay ka handao ty tany ty dia ampifalio zahay ento ho any an-danitra dia ho faly zahay mandrakizay na ren'izany hiry zany le miaramila andefina dia vahoatra nandre le vavaka nandre le hiry andefina izy tsy sa natahotra n'Andriamanitra tsy andefina izy tsy sa natahotra ny mpanjaka farany nandefina ihany todika amin'ny fatitra an Jesoa isika zao ry havana todika amin'ny fatitra an Jesoa isika zao meteza ho fatitra ny fatitra martiora voalohany dia Stefana ato amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity Stefana ny troambato ho faty ry havana troambato ho faty dia rehefa akaiky no faty izy satria ny troanjiosy vato ho faty dia hitany ny lanitra ny sokatra ry havana hitany lanitra ny sokatra asan'ny apôstôly toko avito ary io lanitra misokatra io dia hoe hitakozy izy Jesosy nitsangana isan'Alahady manambara hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy niakatra ao any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra nitsangana izy ry havanao dia toriteny mamy isaky misy fatidràn'i Jesoa eo mba avahoana amin'ny fahafatesana isaky ny misy fatidràn'i Jesoa mba avahoana amin'ny fahafatesana dia mitsangana Jesoa any an-danitra manokatra ny tanany handray azy ary ny tenin'ny Stefana farany taka ny tenin'ireo martiora fatidràn'i Jesoa farany raiso ny fanahiko inganery havanao
ho zany tenintsika farany rehefa tonga azy minitra elantsika eto amin'ity tany ty hoe Jesosy tia le fatitra kelinao raisiny